Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity andro anty inshallah tsika dia iresaka mahakasika ny tokantrano. Indraindray manko tsika mahatsikaritra fa nisy fiovana be ao anatin'ny tokantranontsika. Ny hena ny anjaram-pahasoavana. Tsy misy fahasoavana intsony ao amintsika. Miady lava ny mpivady, korotandava ny ao an-trano, mahatsikaritra fa ohatrany misy fanahy manelingelina, na ihany koa fanahy ratsy manalokaloka ao anatin'izany tokantranonao izany, na hitsapanao fa tsy misy hatsarana intsony ao anatin'izany tokantrano izay misy anao izany. Hany ka vakilo ianao, mandinika ny zavatra izay mandalo ary tsy fantanao ny tena antony nahatonga an'izany. Amin'ity andro anty tsika dia hiaraka amin'ny hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay niteny manao hoe iqra'u surat al-Baqara fi buyutikum fa inna ash-shaytana la yadkhulu baytan yuqra'u fihi suratul Baqara. Vakio ao an-tranonareo i mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny suratul Baqara satria ny devoly dia tsy hiditra ao anatin'ny trano anankiray izay namakina an'izany suratul Baqara izany. Raha io hadisy marim-pototra io no jerentsika dia fantatra fa ny devoly no anton'ireny korotandava izay mitranga ao an-tranontsika ireny. Ny devoly no antony mampiena ny anjara-pahasoavantsika ary mbola izy ihany koa no fanahy ratsy hitantsika manalokaloka sy mampikorontana ary mampiady lava ny mpivady ao anatin'izany trano izany. Noho izany io vahaolana nomeny mpaminany sallallahu alaihi wasallam io no tokony ho ataontsika mpino islamo isan'andro isan'andro. Mifoha maraina anao tokony hamaky ny suratul Baqara, fa raha tsy mahavita mamaky ianao dia mandefasa CD na izany suratul Baqara izany amin'ny telefony fa inshallah hivatsy ho ela ary hilamina ny tokantranonao raha alevanao maraintsy hariva izany suratul Baqara izany. Satria mazava ho azy fa ny devoly dia matahotra sy mandositra ao anatin'ny trano sy toerana izay namakina an'izany suratul al-Baqara izany. Noho izany repeny islam azo atao ambanin-javatra izany afatry ny mpaminany izany fa ho hitanao hilamina ary hitanao ihany koa hiova ny ao an-tokantranonao manomboka izao.